misaotranao misafidy atrany ny anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny vaovao 24/7 miraba tomboko avy manaona tomboko laraka nefa nambara tamintsika dia Andriamatoa Rivo Rakotovao Flou national ny HVM ery vaovao ny Madagasikara no vahintsika. Mirabanao Andriamatoa Flou. Faly mirabanao Andriamatoa Joary ary mirabany teknisiana rehetrarehetra misaotra fanasana. Ya. Tonga dia fanontaniana Marivo Rakotovao izay nitondra ny fanjakana teo aloha tamin'ny amin'ny 7 taona lasa sy ny sisa. Zao ve nivokatra nandrasanao amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao indrindra amin'ny lafiny ara-toe-karena sy fiarikarena eto Madagasikara. Za aloha tsy mino satria mivokatra dia mihiba mijaly ny firenentsika potika ny firenentsika. Ataoko hoe olona hafahafa raha nieritreritran' izany hoe alora nga ho potika ny firenena fa sao tazana teny ihany satria mamana an'izay trekefa fitantanana izay mijery ny fomba noentin'ilay olo hitantanana azy nomboka ny 2024 natonga tamin'izany mbola présidence anazy zany hoe niaraka nitondra tamin'ireo fitondràna zao no efa tena anisan'ny sotona lakilosy teo amin'ny toerana izay misy ka natonga ny fahasorenan'ny mpitondra tamin'izany hoe maninona ary io présidence anahy io to lasa manohatra botolo ohatr' zao satria teo izy naka fanapa-kevitra maro samihafa izay fantatra fa izy voka-dratsiny eto amin'ny firenena. Ka izay indrindra ianao ve nahatsapa hoe nametraka fototra tsara nareo tamin'ny fitondran'ny HVM kanefany izay mantsy fiteninao zay hoe zay nametraka fototra tsara nametraka zavatra tsara mba ho lovainy mandimby anay sy ny sisa kanto tsy nitranga ilay izy tena mino ve anao fa nametraka nareo. Taremarika tsy azo ovaina fitantanana firenena ny atao eto fa tsy resaka démagogie zany mety mahavoany zao fotoana izao. Ny taremarika dia milaza raha niala tamin'ny 2024 ianao dia fantatry ny olona tetony niala teo amin'ny lafiny maro samihafa zana-potoana amanan'izany tsika dia hiala zay tamin'ny 2024 zany nitao tamin'ny 2024 farany dia ny taremarika zay napetraka teo amin'ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana izao io napetraka ny ara-jaro mampiala dia zay mba teo amin'izay nitohiziko tandritra efa bolana napetraka taminy reto ane zavatra tokony tohizina eritreretinay mandeha ity efa mba ohatr'izao anisan'izany ohatra ny fambolem-bary fa dia anisan'izany teo amin'ny lafiny énergie anisan'izany ny ataoko hoe reo le lalàna samihafa mifehan'ny ataoko hoe ny fampiasam-bola eto amintsika fa tsy ndrareny fitondram-panjakana zany fa hoe zay dia anomba zavatra hafa ka nivaliny dia io zany ndazaiko hoe sarotra mety tsy dia mafy loatra ara-politika zay tamin'izay nitondra ka mahatonga ny olona satria teo manana ny fomba fieritriretany an'izany ny filoera jaro mampianina tamin'izany za tsy tsara an'izay fa ny amiko dia ny taremarika reo ahafahana mandrefy fa mandraka androany taona 2024 tsika mbola tsy tratra n'izao fitondrana zao dikan'izany miena zany la izy. Resaka jirama avy hatrany satria niresaka énergie anao teo nametraka fototra ve ny HVM dia tsy voatoy ny taty aoriana sa tena zava-baovao mihitsy io zavatra mitranga nisy hevitra fototra tao fantatro fa mananina ny olona foana zay ara-kotapahin'ny olona ara-politika eritreritry ny ara-jaro mampianina taminao propagande hoe telo volana io dia voatsika ny olana tamin'ny 2013 io rehefa nijerena tao anatiny hovahana amin'ny groupe ve zany le izy groupe termika hoe aloha zao ary rehefa zay ny hoe mieno ianao na nisy zatra ny teninao raha re tsy maninony fa diso ohatran'ny olona rehetrarehetra diso ianao dia nahainieno dia hoe aleo hijery zavatra mafototra kokoa afahantsika any amin'ny 5 taona 10 taona ny ariana tsy hiverina amin'izao manahirantsika zao satria fotodrafitra asa fototra lehibe tokony hatsangana eto amin'ny firenena. Saovika volobe tamin'ny taona 2024 farany taona 2024 nefa ataoko efa mipetraka teo ambony latabatra reny efa hita hoe izy ny olona hiara isala fitondram-panjakana natao appel d'offre international tamin'izany hoe zay dia manana vinavina fitondram-panjakana fa tsy ampy mety manana reto ny secteur laminasa vaovao aminay tianay amafisina tianay avozina dia natonga ny olona satria ny olona sady manam-bola manana ny fahaiza-manao ary fampiraraha aminao izy natao ny fampirarahana rehetrarehetra mandritry ny 5 taona maninitra tsy nanao ninino ty fitondram-panjakana ty zany nampianjerany io secteur énergie tsisy afa-tsy zay io satria jereo ny taremarika amin'ny jirama mbola ho antaninao eo ka tsy tompona andraikitra mihitsy zany nareo tsy vitanay misy zavatra tsy vitanay fa ny zavatra
lazay fotsiny raha isahofika na isy ty anankiray volobe ka nitoizina avegona mandeha ty tamin'ny taona novambra valo amby folo sy roa arivo de tonga tao amiko ny olona andeha hanao an'io sahofika io zany hoe fa vita daholo hoe manahoana andre matofilo fa ianao zao a mpisolo toerana fotsiny izy ny fividianana itoy ve ro fotodrafitrasa lehibe reo satria izy efa mahavitany ataoko hoe ny tour de table mahita ny partenaire rehetrarehetra makany amin'ny banque mondiale sy ny sisa izy satria izy tsy miakina dia ozy hoe zany ane ho any ipetrahana eto hoe mba tsy isin'zay instabilité zay fa miteny aminareo aho fa rehefa vita ny fividiana de miala de mitohy fotsiny io fa tsy isy an'izany fa zao le izy a miandry an'izay mpitondra lany voafidy satria za tsy afaka intsony a tsy ao anatin'ny fahefako ny andeha anao sinia amin'ny zavatra mampiditra Madagasikara ho amin'ny folo taona manaraka ara-dalàna fa gambo reny olo reny tena nyteny any arina tany tena nyteny mihitsy nyteniteny foana miarakoty voarivo jereo ty zavatra nahazo de ino marina be ny tenin'ny filoha teo aloha Ravalomanana iny very 500 milliards d'ariary isan'ny taona any atsika no ny fitavozavozana amin'ny tsy fanapahan-kevitra amin'ny lafiny teo amin'ny jirama satria efa 2000 milliards ariary trosany jirama inona ny fahitandrivo rakoty vao an'izay le fitavozavozana amin'izao fotoana tsy hiperaka eo amin'ny toerana akory ianao fa mba fihevitra ao zany amin'ny hoe olona mpanao politika anao raha mihaino resabe fotsiny ianao de hoe zay zavatra natomboko ny olona teo aloha de tsy maintsy savaina daholo aloha fa nangalatra reo olona tondro reo zany moa zany eny de tam'izany mbola tao amin'ny Sénat tam'izany de ozy tsy maninona ndana ary jareo faingakaingany nareo fa mijaly ny firenena azo atao an'izao dimy taona de inona ny teo zany na nidinana aéroport international io roa taona nijerepotsiny tao fa hoe nangalatra tao olo zalahy HVM reo mety misy tsy fahaizanay tao mety misy tsy ampy tao fa tsy nangalatra zay mbola ty etiko ty eto ary reharehatsika io rehre izany tsy mandeha ao zao io mahazo loka irany Afrika ve fa le zay zany ny faharoan'zay a dia tsy mataty lavitra le olona tsy mataty an'izany hoe ity zavatra atao androany ty ane ka mety afaka 5 taona 10 taona fa ianao mpitondra firenena fa tsy anao io zay toetsaina zay zany tsy mitovy de andraso aloha ny fahatelo engany mba-tso marina de mety ho zany ve reny zavatra tratra tany Londres reny hoe le fitondram-panjakana mitady ny tombony ho anazy manokana sy ny olona miaraka aminy ova zay vao mandeha manao somi tsy zany namorona za fa nisy any tratra an'izany le directeur de cabinet ny filohan'ny republika de mahatonga fanotaina be tabelany so de sanatria izy zany hoe tsy afaka miasany Madagasikara nareo raha tsy mame tombon-dany ana mpandraraha malagasy ao na olona vitsivitsy na ny mpitondra fanjakana jara mamaly an'izany nareo ve tsy nanao an'izany hoe maka 10% amina hoe mpandraraha rakoty voalohatsy ny ministre d'état ny infrastructure fa mihaino any mandrakandroany zay ne zao olona fragile be azony olona tena domina mihitsy fa tandreman'izany fa ny firenena ne tsy anao vola tsy angidy akory misy an'le 20% TVA alaina amin'ny crédit ny monsieur rakoty voarivo tsy haika ahoana ny hevitra ao amin'le izy tsy fahomby azany reny zany mbola mampiseho taratra zao ane tsy ampy ane ataoko hoe ny vola oety le to amin'ny ekonomia atsika mahatonga atsika ny miiba daholo ny taux de croissance sy mibetsaka tsy mamoronasa mihitsy tsika sy lafo be efa lafo be vo eo ny banque centrale mampiakatra ny taux directeur hoe miakatra loatra ny inflation atsika zay moa zany ataoko hoe zavatra standard mihitsy raha be loatra ny vola mandehandeha en circulation satria ny atsika ny informel be da be de lo sotoniny eo am'izay miena ny vola lefa andrarana hevitra ary ekonomika za aloha de tsy mamomba an'izay mihitsy satria fantatra fa fahoriana be indrindra ny petite moyenne entreprise indrindra fa ny entreprise malagasy de sahirana amin'ny findramam-bola eto anatiny sady lafo no sahirana de mahazo mesuré tonga ianao satria tsy ampy ve mifidiram-bola hitany zay masiny tsy marina zay le hoe ny FMI ho nanao an'io ny FMI tompokoa tsy miteny aminao hoe tia atao fa miteny aminao fotsiny izy hoe itia ny fandaninareo amin'ny loi de finance ity nefa vola miditra ao aminareo tsy ampy zany vola miditra anareo inona no ataonareo izy tsy mieritreritra anakoro mieritreritra eo na ianao manena fandaninao mieritreritra zay fandanina mba tokony amokatra na ianao mampitombo
ny volamiditra ny fitonam-panjakana ka mana tsara fitantanana an'izay ka makany am'izay zavatra lahara-pahamenana ka isan'izany io 20% io ka de zay no nataony hoe rehefa nao calcul izy de mahita hoe zao milliard ny crédit avoaka eto Madagasikara maka 20% io zay amy TVA de mahazo 130 milliards izy zay de tsy marina mihitsy zany avelotra mandeha samy nandihy fianarana daholo zay ataoko hoe reo mpitondro reo ny baka plus 20 ozy izy mpanany ihany zay nisy banky ve hony ny andony TVA alainy fotsiny io alainy amin'ny mpanjify io de ho averina eny amin'ny fanjakana de fanjakana mampiasa azy any am'zay ampiasany azy fa tsy marina zany fa zany de mampiseho hoe zay déficit budgétaire be tabe koa toko efa structurel laozy izy mpikarakara zany zay ma tsy le hoe ministre ny fitantanam-bola ma tsy le laza hoe tsy miparticulier ny akanany 20% io fa my banky de za ve tsy mitovy any mampine kely zany aza atao an'izany fa be da be koa nianatra tety na tsy nianatra de mahafantatra an'izany ary miresaka mibanky ianao mibanky eny na de fa filazana mihitsy any amin'ny mpanjifa ao aminy hoe manomboka an'izao de mandoha an'ity ianareo azo zareo verifiena zany tezerandray hoe banky maninona mamoaka an'izany fa raha olona miara-miasa amin'ny banky ianao tsy hoe karama fotsiny mandeha makany fa maka vola amin'ny banky ianao de nampandre mihitsy izy amin'ny fomba ofisialy milaza hoe eny ary tompo fa de anananay an'ity nareo satria manomboka tamin'ny 1er janvier de ireto ny zavatra fepetra zay niraisy ny fitondram-panjakana le izy moa zany zao iny resaka ohatrany hoe mbola najanona fa hodiniana ndray zay le fitondram-panjakana ty totofany antehitra mbotsy manjakana mboarany lalana de korotana vahoaka de ajanony ndray tsy mba misy fandiniana melo mihitsy hoe ahoana keny fetraika an'izany fa de asa manao ballon de sonde foana ve ny atao raharaha de rovina ndray miantonao iny fa naninona tamin'ny mikarakara mikirakira'lay izy tsy mieritreritra hoe andora zalao ajanona aloha ny téléphérique zao ny indicateur lehibe anankiray miakatra plus 2 milliards de dollars ny trosa anatin'ny trosa ivelan'ny fitondram-panjakana raha 4 milliards mahery kely izy tamin'ny ala tao zay tamin'ny 2018 ambony kokoa ny taux de croissance noho zao mitombo ny trosatsika nefa miiba fampandrosoana eto amin'ny firenena nakaiza ary zany reo voly reo hoe natao inony reo za tsy teny nangalarina tsy teny an'izany androany fa nampiasaina farafaratsy ny tany amina zavatra tsy mamorona rena eto amin'ny firenena tsy mamorona rena fa mamorona rena ho an'zay olona nahazo azy any satria de hita maso io raha zany ny lavy ny fitondram-panjakana ankehitriny hoe tsika zany trosatsika mitombo zany zay voavoaka cliquer amin'ny banque centrale ianao de hitanao zany jerena rapport ny banque mondiale ianao de hitanao daholo zany rehetra zany fa tsy hoe za iza mahay izany tsy mahay fa hita be zany averiny mandeha hoe nitrosanao mitombo ny olona me mahantra iverina kely amin'ny jirama vetivety le matorivorakoto vao ny ady hevitra be amin'ny mpiasa sy ny mpitantana ny firenena am'izao de le hoe le statut société anonyme sy lay hoe tsy fantatray any momba n'le plan de redressement ny hevitra tompoko lalana ara teknika anankiray ny ataoko hoe ny restructuration na orinasa azo etretina foana zany rehefa anatin'ny fahaseranana ny orinasa ty orinasa lehibe ekina ny aim-pirenena inona lay plan de redressement manana syndicat matanjakabe ny areo tsy manana an'izay ataoko hoe ny sotoaviny zay ny fanjakana ka miresaka an'izany mialoha zao izy de milaza fotsiny hoe tandreny kely fa zavatra ekina ny any-bahoaka ny rano sy ny jiro hoe ay ve fa firotaontsika zay ny lahatra sy mana rano sy jiro ara-dalàna apetraka eo io fa ozy aho hoe maninona ny fanjakana tsy mamandeha mialoha mieritreritra an'izany rehetra zany satria izy fiatrehitra ahoana moa ny eritreritandreo olona manarivon'ireo ny rapitsony de androany ianao iezakazaka amin'ny fanaratsiana an'le mpiasa fotsiny hoe ianareo na tonga ny jiro tapaka sy ny sisa zako de tsy marina za miala ndraiky loatra zany ny politique io politique de régime politique de facturation any jirama de ny fanjakana no mametra azy no miantony anazy hoe atraizany zaka zay koa nanao an'izany fa hatreo am'izay zaka zany hoe toanandrakoto voarivo zany io greviny tsika efa nitsahatra mola izy zao fa efanatona toananao zany le tsy maintsy efanatona foana fa ny azy zany le hevitra fototra mihitsy hoe le fomba mampanao an'le fitondram-panjakana zany ny resahako an'le ambotry manjaka teo tamin'ny anao lalana mamame ohatra eto fa sody dininy olona tsy nahenonareo na indray maraina ary tamin'ny anamboarana ny aéroport international io bazy na maramila nasorona tao olona firy nakisaka tao ny RFI io ny RFI fa dia misy resaka mialoha nanamboarana ny tsara saotry nanamboarana ny rocade io
nataony resaka melo ary nataony indemnisation ny olona tam'izany satria nampitondra fanjakana ary ianao inona ary noentinao hoe bangatany ve noentinao hoe olombelona ne noentinao hoe olona malala mieritreritra hoe ahoana moa zany ianao ka mieritreritra fa reo piasan'ny jiramary eo de tsy malala koa hoe zay 5-7 machine termika amin'ny jiramany no potika tsy de mandeha tsony satria makany ianao zany fa isy toerana anakale de tsy tonoko eto ahoany tiry zalahy mijery an'le groupe ny an'ny jirama eo de hoe azay tsy manamenaka nao entretien izy zareo manahirana ne mijery an'zany de le piaso ave midiso fa hoe tsy manao entretien raha tsy nanao tokoa izy aiza ny chef secteur tsy mijery an'zany fa le oety manana hoe makany amin'ny hoe zany ane ny tena fototra tsisy menaka tsisy zao tsisy gazoal zany ny fitondrana ankehitriny zany mandeha ny fotoanatsika tsy manapaka anao akokory tena politika be ty manomboka misy mivoiny ny resaka 3e mandat o zay hoan'ny filopirenena zany hoe manaovy anao 3e mandat tamin'ny herinandro ny rivotra koto vao aona mifandehany am'izay mampalelo le olona ampitenenina ampitenenina sa mba mpanao politika ty mijoro tanolonao ty ngajoary mpanao an'zany nareo zany tena tsy nekeko mihitsy raha za manokana na président na parti rehefa iteny anao de anao lehibe miteny voalohany raha zay tena hevitra ao za tsy miteny filoham-pirenena fa raha zay tena hevitra ao ary fa zao tena tsy tantoka raha za manokana zany de ozy hoe tena tsy menatra mihitsy le olona mikolokolo ny tsy fanarahan-dalàna mikolokolo ny tsy fanarahan-dalàna ianao maso bahoaka mampirisiky ny olona amiko zany tsisy ady hevitra kory ohatra ny ilaza zany hoe ore olona amakitrandro zay de antanina le olona hoana olo zalahy fa amakitrandro zalahy ao tsinanantsika ao toko sarisary satria fantatry olona miteny reo fa tsy manara-dalàna ne zany na ovainao ame constitution na ovanao zavatra samy hafa ao raha tsy hoe ny constitution ray manontolo no ravana de hiditra 5e république ozy izy mipandiniky sasany fa raha kitika eo de tsy azoko tiany io mandat io fa maninony ianao mitondra ny lalana diso sa manao diversion ndray eo am'lohany tsy fahombiazana zao politika zay faroany zay raha mba naombo no le bilan mbola misy miteny ndray ka tsy ampy le le fotoana any asany ay ve manina tsy niteniny zany tavalambe folo soarivo hoe zay TGV zay hitanareo fa tena fitany ay daholo ao anatin'ny 5 taona ny tsy vitanareo enimpolo taona aiza re izy zao ka ampy zany reny reny no singam-bolo andavony vositra tsy isika rery tsy mena rererana zao tontolo zao tsika fa aloha mba hijery ny hafa fananinna na ny teto amintsika ary amin'ny fanapa-kevitra toatra ny mihidy anaty efitrano anankiray ny mpanapa-kevitra ka tsy mijery manodidina azy akory hoe mba ahoana mozy izy ny olona eto amin'ny fiarahamonina ahoana ozy izy reto malagasy reto hoe tena mbola mendriky resaka zany ve tsika fahatelon'zay mampanao politika de anisan'ny mahagaga atoko matanjaka be manam-bola manafahefana io fa de tsy afaka miomana am'izay olona eritreretiny zareo hitondra ny couleurny am'zany fa manao culte de personnalité fotsiny zay mantsy nitandremana ny olona mpitondra firenena reha mitondra firenena ao aitsika malagasy io manindraindra olona mpitondra io fa rehefa mibilisatra eo anao mierikerik anao fa anao rery sisy anao eo napieritrehtra le teninao le hoe singam-bolo mandavony vositra io le teny atsipy hoe 3e mandat io inona ny tianao tongavana am'zany mody miady fa tsy miady misy matsy miteny zany tena miady be moa zareo fitondrana zy mody miady fa tsy miady satria samy mieritreritra an'zany ahoana moa zany ny alany ny olona zany mety efa mieritreritra ahoana ny alantsika satria inona ary nitoanana amin'ny valambororivo e bilanao satria ianao tsy olona vo andeha hitondra fa hitatara zany ianao hitanareo ny nataonay de hosahirana tokoa fa nareo efa miomana azay naofana politika azahona toerana ny olona zao am'zao ndre matorivotra koto vao am'izay resaky zay de tsy mahavita azy ny mpanohatra de manontany an'le olona miteny an'zay hoe fa maniny zay matsy hoe fa maniny de tsy mahavita manongana zay tsy inona maridrefika nefa tsika te ho tany démocratique hono fina moa ny démocratie to amitsika ataon'ny olona anatin'ny classification tsika hoe démocratie hybride fa eo daholo zany lay ataoko hoe fepetra ny institution misy fifidianana ao am'le firenena de mpijery any velana zany tena démocratie fa rehefa miditra ato anatiny ianao de fantatrao fa saritsarina fifidianana natao ao saritsarina fahalalahana natao ao
sensisa zay fantatra indretrarehetra zany ka fomba fiteniny resy foana amin'ny fifidianana anie zany eny tsy maintsy miteny ianao za zao resy tany mahajanga ja fa miteny aminao ary za tsy te hiditra de taibe am'zany fa raha tsy mifanarahan-dalàna nataon'ny fitondram-panjakana tena mahajanga no ka ho tany tena tan-dalàna isika de tsy lany teo mihitsy raha navela tam'izao ngamba de tsy ho lany lay kandidatreo fa raha mijeriny tsy fanarahan-dalàna ianao ny lany tsy milaza za tsy maninona fa nyray tamin'ny hafa fa ny fampiasana fampanjakana fahasambola ny ataoko hoe ny herisetra aman-tsaina hoentina am'ireo directeur eran'ny tanàna sisy ny fitenenana aminy hoe tandremo teny atsika ny fitenenana ny olona efa navita propaganda no milaza hoe mijarononareo tonga tany mihitsy lefa tsy honono zany de nanotaniko ny seni fa ino ty zatra mitrango ty tsy hitanao io de hitanareo zany zay nylazaiko hoe mana hiteny moa ianao hoe de ny mpano za moa mivava ny mpitondro zany ny mpanodra ve resiko tsy hiteny an'zany ka maninonareo mangalatra ataovy anaty de ara-dalàna maninona ary ty république démocratique tsika ataovy fotsiny io azaonao propaganda ne filoam-pirenena aza mizara vary nareo aza mangalatra misy mpifidianana nareo tsy ho miteny mininona momba zany zay satria zay mba mijoro mba mandala an'izany demokrasia hoe manaja ny safidy-baoaka fa ny safidy-baoaka vidinao tompoko izany tsy milaza an'izany ary vidinao ny volam-panjakana jereo reo vary zaray indreny raha misy volandry zalahy tosababe atsika asianao reny miajoary zany fa ampiasaina ho fanasoavam-bahoaka kosa eno ay tsisy pady hoe tokory fa manina raha fotoana eken'ny lalàna no atao le izy mbola iny zany adihevitra hafa ndraiky fa maninona nietsy ny lalàna mpividana milaza zao tsy mahazo mizara zao rehefa am'izao tsy mahazo mitokana an'izao filoam-pirenena sisisy motsy izy menakavo ny mandeha miteny ka tsy asa ve zany ny filoha nanomboka tamy 24 ny filoha teo be sarety législative fa nanomboka nanao an'ireny nanomboka ny teny zay mba tsy mety kosa zao hoe fa naninona tamin'ny président par intérim nefa président na parti no nataoko tanaty farankisosina ny asa politikako tsy nanampy an'izy anizy fa mijery ny tombontso ambon'ny firenena mety ozy ny olona ko zany nareo sinandry nareo de zany naresy anareo hoe fa zany ny fanajana ny firenena de ono ianao zao filoana toko politika miresaka amin'ny vahiny amin'ny mpamatsy vola ngamba sy rehetrarehetrareo ahoana ny fijeriny vazahantsika ary ny any ivelany moa zany fa tsy hoe vazaha fotsiny fijeriko azy dia miteny izy miteny fa ny azy aloha de rehefa ny ataoko hoe stabilité institutionnelle ny azy mamay azy rehefa misy fitondrana eo daholo ny rafitra eto ny pouvoir judiciaire eto ny pouvoir législatif mpanao lalàny eto ny mpanatanteraka sy ny sisa eo ny HCC io ny CENI zay zany azy fa raha miresaka ianao hoe ka nenay le tribunal mihitsy ny mangalatra nenay le CENI mihitsy no manao ny tsy mety zay tsy miditra am'zany izy tsy miditra am'zany zay ozy fa anareo aty anatiny zay iny zao za zao nisany nanontany azy mihitsy ahoana mafijerinareo tamin'ny nanasorana ny président ny sénat tamin'ny toerany décision ny HCC ino izy nefa de malala izy efa miresaka aminao mitokana hoe tena mba hafahafa tokoa le izy resaka ianao milafi ny fifidianana fa zao koa misy géopolitique ambonimbony io tsy afaka mantany zao zay zany rehetra zany kianinareo dolo nanomboka tamin'ny valam-bivolo sy 4 arivo nefa nareo ihany manampy anay ihany nareo na saritsarina démocratie saritsary mpifidianana natao maskarady ozy ny fitenenana de tsy tonoiko le olona zao ary fa olona lehibe eto am'izao tontolo zao no niteny tamiko mpandeha eto Madagasikara hoe tsy azonay ajanona am'izao nareo président Rakotovao satria sao de lasa ny olo lafinareo firenena hafa indray ny lasa hiditra anampy anareo ka tsy maintsy manao fara zay keliny zay satria zay zany hoe lasa validenareo le processus tsy mandeha rehefa hita hoe tsy mety ane zatra ataon'ty fitonam-panjakana ty fa misisika ihany nareo manampy kely eo raha tokony ame folo zay ozy na ame anakoroa satria raha tsy mamea an'le anakoroa zahay de mety lasa ohatran'ny firenen-kafo nareo ka miala ambany vahoanay amin'ny zavatra zay azoko atsaina le izy asa raha azo mimpanaraka atsika atsaina zay olona miteny zay tsy mety amiko za tsy anao an'reny le hoe ampisamboritsika komoro tsy mety zany tandrema firenena samy manana ny azy kivy nareo rehefa miresaka amin'ny vahiny am'zany hoe tsy te halala izy fa stable ny institution eto Madagasikara de ampy azy zay makivy anareo ve le satria izy mieritreritra hoe
io resaka inanendaka atsika am'raha lany rapport de force rehefa hitany hoe mahatanjaka lay fanoerana trany eto Madagasikara zany eo izy no misafidy fa eo izy no miteny hoe tokony miala am'izay le olona fitondrana fa tsy manombotsy mbola tsy tonga am'izay izy am'izao mieritreritry izy fa tsy tonga am'izany retiko moa zany ny fitondram-panjakana raha milafiny zay tena matanjaka izy ary nareo mbola tsy afaka rotaona ny fifidianana zany zao mety mba hibalance ao any amin'ny opposition zany vahiny ny any ivelany miandry izy hoa miankina mitanjakareo koa nge zay zavatra ganareo matanjaka tokotrany moa ny mpanohatra miditra am'izay migorisa makany moramora manao ahoana nareo ohatra rehetrarehetra io hoe olona samy hafa ny miezaka hitamatra ao anatina ataoko hoe tsy tombontsoa fa vision iraisana de mifanarenana ny firenena ty tsy maintsy misy fandeferana zany tokony miala ny fitiavatena sy nietretinao hoe ny antokonao ny zao ny atsy lehibe atsy majinika sy mitady ny apetsaka fa tsy maniditra ano akory zay zany am tokony ho izy raha miaraka am'tolona tsy hoe le aderia miarabe fotsiny niraisana fa raha mba misy zavatra azo lona tombontsoa ao de tokony mba fampizarana ihany keo tsy ny vola tsisy ame volany mpanohatra akory fa mbola anakidimy ihany nareo ny ao anaty firaisakiny de dimy ihany ko ny arikatra am'le collectif tsy nitombo zany amoreo ihany no eto Madagasikara fa zany mety mahatonga ny hafa mijerijery aloha hoe mahazaka an'izany ve reo antoko mieritreritra fa ho lehibe manana filoam-pirenena teo aloha manana candidat matanjaka sy ny sisa manana an'izay fisainana zay ve hoe andao tsika fa ohatra zao mame ohatra anao mahitsy tam'ireny fifidianany reny ny fanoana ary ve zahay tena tanatin'ny fo ve zahay ny fanoana mba azahoan'ireo atoko majinijinika kokoa olombo fidy satria zay ny hitarafanany hoe atraiza le antoko zay ne mety atony anankiray rahan'ny olona aminao fa raha ohatra le olona tsy amenao varavarakely mba hifoazany am'izany mihitsy de rehefa aveo raikitra ny tolona mamay ny tolona de hoe andao ray nareo misy an'izany ao za tsy te misy an'izay fa zay tsy maintsy vahanao atonga ny olona zoto satria raha mitombo fa raha olona ndray moa mieritreritra hoe hiaraka aminao nefa hoe mety am'izao fitondrano zao zay za de mety mihitsy nyvaravarana sakafo fa raha mijery ny antoko hafa ianao be dabe zao no mitsangana coalition zao satria tsy natazana an'izay izy nandeha ny fifidianana indroa teo nandeha fifidianana filoam-pirenena izy tsy nanana candidat andeha ny fifidianana rota teorina de mijery izy hoe misy fampitsimbihnana ve am'lay izy zay ny lazaiko hoe io ohatra ny zavatra rehetra fiarahana ihany mafy iarahana fa zay mba tombony koa mba iarahana zany ary mitombony mpanao politika de ny azahoany an'izay tsy seza ho bataina ho anazy akory na vola omena ho anazy fa fitsonjovanao hoe mafanampy isika am zavatra zay atao zay ny anay azo voema zay miteny zay za tsy miteny hoe zany tonga lafatra na zany tsy maintsy atao fa nihevitray zany de zay efa misy dinika avy eo nareo mpanohatra farafaratsiny eo amin'ny firaisakina ny hoe anohana candidat afaka roa taona tonga de miparitaka raha androany mieritreritra an'izany raha fijeriko azy zany za ozy ahatra firenena ary ty mandoalika amin'ny tany mivoaka vao amin'ny crise io no jerena vahaolana am'izany fa raha androany ianao de tonga am'le fizarazarana teo ka rehefa tsy mahazo fitondrana any nareo afaka roa taona de tiako lazana aminao samy miomana am'izany zay mpanao politika fa raha hoe zany ny fampiresahana androany raha ny hevitro mbola tsy any resaka de ozy hoe androany de mety ozy leo lefa maninona ny anoana anao de miparitaka indray zany le fanoerana fa sina ataoko hoe dingana le izy zany zao ny olona maninona tsisy jiro tsisy rano inona ny hevitrareo ahoany ty fipotika dolo ny fotodrafitrasa eto amin'ny firenena nakaiza ny volany fery maninona tsisy fanadiadiny zany sisa maty ny olona tsy zatra mazava zany aloha raha androany ianao ny resaka hoe noho izany rehetra zany de za de anao candidat ny vala roapolo sy roa arivo de lozany olona eto anao miandry an'izay zany tsika aloha rivorakolo fa miasa ka miasa za zao raha nasainao de miteny an'izany ny olona mandika zany de mety mijery misy larakevitra tiany miasovema ho resahana ve zany tiany firaisakina ho resahana ve zany misy olona tiana mitaritina ve ho any am'izany hevitra mandeha zany mety kian'ny olona koa anao de mba mivilivily ianao hoe tsy mety zany ny approche piny fa zao ny tokony atao zay miasa politika zay moa mafy be rehefa tsy ratsy fitondrana ianao satria
zay moa tsy tatiny sasany hoe traversé de désert atahoanako nga de manga foana ny lanitra mianoatra amin'ny fianaritra tokotra ny atoko politika rehefa tsy ny fitondrana tahaka ny SVM toetsaina io za aloha mbola hitanao io any ianao toetsaina io fa zany ny anay mahatonga anay raha zay ny antaninao miezaka be zay ny amin'ny toko ireo tanora mandresy lahatra mame fanantenana azy ho an'ny rapitso satria raha tsy zay ny fomba hitantanana fijeriko azy de tsisy manao tsony zany raha tsy le eo fotsiny tsisy tsony betsaka mifantaina mandeha mbola misy fanantenana ihany ve ho an'ty Madagasikara ty raha vao milatsaka am'za ianao mpitarika ianao mba jeren'ny olona ianao mba hoe iny moa zao taloha zao izy ankehitriny ka raha milatsaka any am'zany ianao mafy le izy betsaka ny namana mpiadra betsaka ny simba ny fiarikarena sy ny sisa fa ataoko hoe zay mpanao politika tena diso eto am'lohan'ny vahoaka malagasy raha mitarika ny olona ny mifakiviana tapitra ny fotoanantsika misaotra anareo koa nanaraka hatramin'ny farany fandarana amin'ny heriny resaka hafa indray no resahantsika eto veloma tokoka makasitraka indrindra